Mankasitraka ny isin'ny fifidianana manaraka ny tetiandro navoaka ny senita saingy mitsivalana amin'ny hevitra izay entina analavana ny tetezamita kosa ny antoko monima araka ny nambarana Andriamatoa Monja Roindefo izay mitarika ity antoko ity. Andrasana kosa hoy ny nambarany ny fanatanterahana tanteraka ny tondrozotra izay takin'izy ireo eo amin'ny vondrona Sadeka izay manatanteraka iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Makatony fanatanterahana amin'ny fifidianana manaraka ny tetiandro navoaka ny senita na mivomera manokana amin'ny sana amin'ny fifidianana ny antoko monima raha nambarana Andriamatoa Monja Roindefo nandritra famorona mpanao gazety Androany Tolakandro. Tao anatin'izay nanamafisany fa mbola betsaka ny lesoka momba fikarakarana izany fifidianana izany ary tokony asiana fanarana maso akaiky. Mbola betsaka tokoa ny lesoka ary zay moa no efa hazavainay matetika tsy tapaka mihitsy manazava any amin'ny Sadek. Ny vaovao enonay farany moa zany tamin'ny fandalovany atao hoe commission électorale indépendante any Afrique du Sud zay miara-miasa ao anatin'io Sadek io ihany koa fa dia efa miomana ny Sadek hoe ankoatra ny fanampiana efa misy amizao ny amin'ny fandefasana hélicoptère zay ataoko hoe aka ny voka-pifidianana any amin'ireny bureau de vote rehetra manerana ny Madagasikara ireny ka finiavana mendrika hoderainy zany fa ny fanatanterahana azy sy ny fametrahana an'izany antsipriny zany amin'ny azahoana manatanteraka azy ny tokony arahana mijerika miara mijery an'izay lafin'izay indrindra ny antoko monima ny tenako ary tsy mitsahatra ny mifandray amin'ny Sadeka sy ny senita ihany koa ijerena ny lesoka rehetra. Manoloana kosa ny fampiavana izay kasaina FFKM ataony alakamisy izao dia andray anjara feno amin'izany dinika izany ny monima. Tsy mankasitraka kosa ny siny fanalavana ny tetezamita ity atoko ity. Ny tenako moa dia sy ny atoko monima dia efa nilaza mazava fa izahay dia mitovy amin'ny vahoaka malagasy ihany. Tsy mankasitraka intsony ny tokony mbola analavana ny anitahana ny fotoana iasan'ny tetezamita na ametrahana tetezamita atao hoe hafa angambany mbola anitatra indray ny vanim-potoana sy ny krizy zay efa iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mitaky kosa ny fanatanterahana manontolo tondrozotra ity atoko ity indrindra ny fanoloana minisitra roa avy ao aminy ao anatin'ny gouvernemanta ary ametraka ny fitakiana ao anivon'ny Sadek izy ireo. Raha nambarana Andriamatoa Monja Roindefo dia ny 13 volana aprily izao ny tena no ametraka ny atota taratasy filatsako fidiana eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sana amin'ny fifidianana eny Ambohida.